atoaponay ianareo a tianay ianareo a ary nanao vely rano izay fa tsy ho adino intsony ny Sainte Maria tsy maintsy ampandrosoany Sainte Maria ary zay ny ataontsika eto androany tao kilasy tovovavy marina sa tsy marina ny vavahady misokatra idirany vahiny rehetra eto a Sainte Marie dia ny aéroport marina sa tsy marina ny aéroport nefa hatramizay a amin'ny matany zay malaza amin'ny fizahantany Sainte Marie satria dia malaza amin'ny baleine zay ny natonga ana voafaka ny Covid niresaka tamin'ny ministra ny tourisme niresaka tamin'ny ministra ny transport hoe mila pitsika ny vahoaka ny Sainte Maria mila pina ny mpizahatany mila pina ny fampandrosoana rehetra atao Sainte Maria zay ny mahatonga antsika eto androany satria dia androany zany dia otokanany amin'ny fomba ofisialy ny balisage zay mametraka ny jiro ahafahan'ny aéroplanina fiaramanidina zay tongeto na amin'ny andro alina satria betsaka ny sidiny avy any La Réunion avy any Maurice avy any amin'ny nosy rahavavy tsy afaka tongeto raha tsy misy an'izany balisage zany tsy afaka tongeto raha tsy aéroport international ity Sainte Marie ity efa ela no any atrasantsika an'izany marina sa tsy marina ka androany zany dia raha maro ny aéroport international ao Antananarivo ao Anosbe ao Toamasina dia androany aéroport international i Sainte Maria tompo kilasy tovovavy ato apoko Sainte Marie zay ny antony nanaovana ny ezaka rehetra mba hampandrosoana an'ity Sainte amin'ny hoe toerana misy mpizahatany any Sainte Marie zany dia rapiditsika hitokana ny fanamboaran-dalana goavana be io satria efa potika loatra ny lalaneto dia 27 kilometatra miala eo a Voilava hatrany amin'ny Saint Joseph hofitaina goudron manara-penitra daholo izany lalan'izany eto amintsika mety sa tsy mety na ny bajaja na ny bicycleta rehefa vity zany dia tena misosa fotsiny fa tsy mijaly ohatrany zavatra ankehitriny nareo zay le niteneniko anareo hoe nanao vely rano tamin'ny fotoa nanaovana ny fampelezan-kevitra dia niteny reo ray aman-dreny niteny anareo rehetra tompon'andraikitra hoe monsieur le président raha ity ny vova tsy miala aminao tsony zay mandrakizay tanteraka zany le izy androany marina za tsy marina mifamatotra isika ary tsy saraka mandrakizay miraikitra ohatrany tandra avatokoditra io zavatra hoe mipetraka ao anatin'ny hoditritsika marina sa tsy marina zay ny teneniko anareo hoe betsaka ny asa ataontsika efa vita ihany koa ao ny centre de formation professionnel amin'ny resaka fizahatany na tourisme zany hoe ny olona zay hiasa eo anivony reny hôtely reny na ny réceptionniste io na ireo mpikarakara trano amin'ny fanadiovana sy ny zavatra rehetra na ny fanaovana lakozia tsy mila makany Antananarivo tsy mila makany Toamasina fa misy centre de formation professionnelle efa vita ary otokanantsika tsoela efa vita zany centre de formation professionnelle izany maromaro ny zavatra vitatsika ary mbola betsaka ihany koa no mbola atao fa indrindra ny fampandrosoana dia tsy misy ary tsy mety raha tsy misy ny fahazavana na ny famokarana herinaratra noho izany dia vitaitsika alohan'ny farany taona ny fametrahana parc solaire zany hoe azo herinaratra azo avy amin'ny masoandro apetratsika alohan'ny farany taona zany amin'izay miena ny vidina herinaratra ary mba mahazo herinaratra avokoa ireo zay mbola tsy manana jirama rehetra eto Sainte Marie tao kilasy tovovavy 1 mégawatt no apetratsika eto zany lazaiko anareo hoe betsaka ny zavatra ho ataontsika betsaka mivoditra zay ho apetraka ary indrindra ny famezana nyreo kit solaire zay atomboka manomboka amin'ny volana septembre zany hoe zay mbola tsy manana branchement na jirama ihany koa zany
dia hozaraina titre solaire amin'ny vidiny mora amin'izay tsy mampiasa labozia tsy mampiasa pétrole intsony a ny tokantrano tsirairay avy a eto Sainte Marie Tokolatokobary. Rapiditsika mbola amin'ny korany, rapiditsika mbola amin'ny fety satria rapiditsika manao amin'ny festival de baleine, misy carnaval lehibe rapitso a ary betsaka ny fitokana natao rapitso. Zavatra tena izy a dia eto Sainte Marie ihany koa misy ny fiangonana na ny église katolika voalohany teto Madagasikara dia nasiana fanamboarana izy io dia hiarivavaka ao tsika rapitso amin'ny valy sasany a sady mitokana an'io anareo zay afaka dia tongava fa hiarivavaka tsika satria mila apetraka eo ampinan-tanàn'Andriamanitra ny zavatra rehetrarehetra ny fiainan'ny Madagasikara ny fiainantsika tsirairay avy. Marina sa tsy marina? Dia ho tanteraka ny fikasantsika amin'ny fampandrosoana ny Sainte Marie ary ny afatra ho ataoko ary ataoko foana isaky manao kabary dia ty niza na antokon'olona na andian'olona dia tsy misy asakana ny sitrapon'Andriamanitra misaotra tokola makasitraka tokovary.